fa misy karazana manipulation politique foana koa ambadiky n'le publication reny olona reny rehefa miresaka amiko aty hoe ahoana reto olona ny TGV olona ny anona averinao dia asaiko mandefa liste mandefa aza liste mba hanaovana enquête dia ny ankamaroany tsy mahasarotra tsy mandefa na ray ary dia ny mandefa indray rehefa jerena dia misy manipulation ambadika ao misy olona te ametraka ny toerany ny azy eo amin'le toerana tsy nahazo dia misy olona ohatrohatran'izay ny ao ambadika dia lasa roritina be le resaka tsy mbola vonona fiovana atsika amin'ny fanavaozana raha mbola mitazona an'izay toetsaina zay ohatra omeko anareo fotsiny raha ohatra ka misy olona anankiray tena tadiavin'ity firenena ty ka manana fahaizana manokana izy manavitra n'io resaka jiro olana jiro eto Antananarivo dia satria izy nikasokasoka tamin'ny anina sy tamin'ny anina dia horoatsika ve izy fa tsy ampiasaina zay ny amaliko miverina ao anatin'ny fitondrana avokoa ny olony filoha teo Alohandry Rajoelina sy ireo mandridina azy tamin'ny fanendrena olom-panjakana ambony omaly ao anatin'ny filakevitry ny minisitra ho ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena ho an'ny faritany Tomasina sady solombavam-bahoaka n'Ambatondrazaka Fidèle Razarapiera tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany nijery an'ilay nomination omaly nivoaka dia hoy izy mahavidy fanjakana ny Irmara mahavidy fanjakana ny Pombany Andry Rajoelina dia lasitsika nanao an'ilay fanovana mamerina amin'zareo amin'ny toerana miverina en force daholy ny olon'ny Irmara ny olon'ny Andry Rajoelina ny olon'ny Mamy Ravatomanga ny olon'ny Tsay Christian miverina en force tamin'ny nomination zay natao omaly ny olona Lalatina Rakotondrazafy miverina en force tamin'ny nomination zay natao omaly olony Lalatina Rakotondrazafy indrindra no notendrena ho prefet n'Ambatondrazaka tao amin'ny filakevitry ny ministra omaly hoy Fidèle Razarapiera prefet tao Itasy teo aloha mantsy io nalefa any amin'ny distrika misy azy io hoy ity solombavam-bahoaka Timma ity nomination ana prefet n'Ambatondrazaka raha misy ny zavatra nampitabatabana rehefa vita ty tolona ty dia io mikasika amin'ny prefet n'Ambatondrazaka tenteny tamin'ilay ministra tamin'izay monsieur le ministre maheno fa ny prefet any Itasy no afindranao ho prefet n'Ambatondrazaka olony Lalatina Rakotondrazafy dia alefanareo ary aminary fa inona zany fadisona nataony Ambatondrazaka no mérité freedom zay efa nampitandrina ny amin'ny tsy amin-drana n'io préfecture ny Miarinarivo io ao Ambatondrazaka nefa ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera misy izy hoe aoka mba tsy ho alefa ty aminay aty ny avy any Miarinarivo satria efa nahainao ny feoa zany dia efa nitena tamin'izay fotoana zay hoe aoka mba tsy ny prefet Miarinarivo no ataonareo prefet ty aminay ty Ambatondrazaka satria aloha zany tsy misy fanovana zany satria le olona prefet dia mbola prefet aperinasa dia mbola mitohy aperinasa izy Andriamato Constant Ravelson ao anatin' zany rehetra zany tsika koa mihaino foana ny zavatra misy anaty fiarahamonina dia samy manana ny heviny moa ny hevitra terabary me amitra mikipika boiny mihitsy amle miteny anao hoe fitsarana Ravatomanga dia fa Ravatomanga zay miteny anao hoe letisi dia fa Ravatomanga zay miteny anao knapy zay efa misy Ravatomanga zay inona koa moa ny resaka anankiray teo fa ny finjavatra ihany le fitobavao fa tsy ny ity olona ty dia tena ahoana moa zany tena izy mihitsy ny tena ao anatiny hoe inona filazantsika malagasy an'izany hoe tena ao amin'ny fototra manontolo fototra manontolo n'le fambabona tena lasa rembony mihitsy ny ty Madagasikara ty amin'ny lafiny rehetra lasa remby raha io resaka jirama koa anao zao rehefa tsy maintsy isy mpiaino teny jirama eo dray tsy afaka mbola tsy nalatsitsika ny lavanila tsika ny lavanila solika ka izay moa no mampasahirana ny ngarainy zao atsy amin'ny Nosy Maurice satria izy io tsy teto ihany no nanao nataony fa tany any koa nisy karazan-javatra dia ny ohatran'ny Maurice mahasamy hafa kely an'izy moa zany ny olona nanangony dossier dia tonga dia nalefa ny olona nanao ka teto amintsika nge le mpitondra teto nge tao anatin'ny olo-peheziny olo-peheziny mihitsy amin'le hoe nataony rembo ty Madagasikara ty dia ny babony sy ny giazany le Madagasikara manontolo sy ny fitondrana azy na ametraka président izy
président zay tao mpanjaka kely eo de iny zany ny mpilalao politika sy mpisehoseho sehatra eo fa nametraka prime ministre koa izy nametraka prime ministre iny ny mpanosyosy a ny androm-pitondrana rehetra teto mihitsy tsy refeo intsony nga ntsay Louis Christian am'izao tsy refeo fa efatry ny ela eo a ny zany Ravatomanga Sodiaty zany sy tsay Christian Solima tany ny efa nanomboka ty resaka rehetrarehetra ty ka io zany mila takatritsika zany io hoe misy manko zao efa mifendrofendro mamendrofendro hoe manenjika mpandraraha malagasy le hoe nareo reto tohatra ny manao valifaty politika ka zay le tereniko tare am-piandohana te hoe itsika miezaka foana indrindra rehefa farany herinandro ohatrao manangona ny le zavatra resahana any anaty fiarahamonina any andeha atao aloha hoe aiale izy satria tsy mbola nisy roa volana akory ngeny nesan'le gouvernement fa na izany na tsy zany andole izy constant Ravelson resana any inona no mampatonga amin'ny olona rehefa nandeha le tolona niainga tamin'ny bidon jaune nisy telo menada na rehatry ny ZZ de teo daholo ny rehetra de avy eo de hoe ohatry ny ahoana izy zany ohatry ny ahoana izy zany inona le mampatonga an'izay ohatrany hoe aya zay raha ny fandinianao azy any anatin'ny fiarahamonina le aya am'le valifaty politika zao aloha le raha mato ministry ny fanabeazam-pirenena tamin'ny fotoanan'ny Nepal nisy an'le ZZ tamin'ny resaka Nepal de nisy ny teto Madagasikara zany nanantena sy ny tsiritra hoe mba ohatra ny any Nepal ingane de hoy izy hoe efa nanao Nepal nge nareo teto tamin'ny 2002 efa nanao hazalambo efa nandoro fananana mpitondra ny mpitondra ny nanodidina ny Didi Ratsiraka zany tamin'izany de eo anao mazava aminao 2009 zany valinadiny le 2002 nataon'izy mbakany Didi Ratsiraka ary efa nanam-posady le raha matoa hoe 2025 de mety ho valinady ohatr'izay ihany zany hoe valifaty politika de za tokoa za foana mamerimberina an'izany eto za kosa aloha de natsikaritra eo le hoe mpandroba manararoatra sy ny mpangalatra fa nisy mihitsy tranona mpitondra tsy roba tsy alatra fa tenina famotehana tranona mpitondra tranona député tranona mpitondra am'ty tamin'ity régime Mandrajoely ity hitanao zao mihitsy hoe misy ciblage politique tamin'ireny ka reny mety mamperitreritra an'le ankehitriny hoe ty fanjakana ty koa zay rano marina de tena hoe nanakatsana sy nampijanona n'le fifamelezana sy ny eritreritra teto de ohatra ny apetrany hoe manao valifaty politika ka za kosa mahita hoe Ravatomanga zao fo mipohitra daholo ny karina feniny mipohitra daholo amin'ny sehatra rehetrarehetra de io manjary misy olona ry amin'ny sénateur vice président tao amin'ny Sénat zay zao de mametraka hoe za de tena miaro mihitsy ny mpandraraha oatra azy amin'ny lafininina oatra azy amin'le lafiny hoe misy karina fenina koa ve fa ohatrany hoe misy fantatra tsara izy mbrala reo raha fakafantatra tsara ohatrany hoe misy fofona alaka mitety any Madagasikara mitondra efa haitsika ohatrany hoe misy fofona politika zany fa ny mahatonga an'le izy ohatran'izay de ny sandrahaka ohatran'ireny horita be reny sandrahaka amin'ny zay tena ekena ny ain'ny firenena mihitsy ny fambaboana nataony rembo daholy de ny fomba nahatonga azy nahavita an'izay ny tena zava-dehibe amintsika fa tsy hoe voatory izy am'ry voateny izy am'ry anina izy am'ry fa ahoana ny nahatonga azy nahavita an'izay de io efa nanomboka tany amin'ny fandraisan'izy tsay Christian aloha iny ny Solimasy ny fitateran-tsolika ny tohitohy tamin'ny resaka privatisation ny lalamby ny RNCFM raha hoan'izay mitovitovy taona amiko akizy tamin'izany de natadidy an'ireny le wagon citerne mbola misy kely any izy am'izao avany Thomas na maketo Antananarivo azo manokana reny no mitady fasolika fa iny de avy eo lasa ny sodiaty ny
tsy akely fotsiny atsika lalan'ny tomasina potika moa lalamby eo sodiaty sady tatitr'olona ny tsy nitatitreta ara de lazaiko ianao io sodiaty io de nakatoerana tena iakina ny ain-dehibe ny jirama mihitsy amin'ny resaka solika satria izy naka ny fahefana sy ny alalana hanafatra solika amin'ny vantana hoan'ny jirama nisy fotoana ndray zay mila fikaroana ndray ny tsarakaroana ny ao amin'ny jirama manko mbola tsy heno hatram'izao mamoaka mbola tsy heno foana ange hatram'izao